Ho aminareo rehetra ny ry havana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia ankafaliana ry havana malala no iarabana antsika rehetra na ny tonga ty am-piangonana ary indrindra ianareo izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao any amin'ny isan-tokantrano. Arabaina isika na tafita iny volana septambra iny ka mahatratra indray izao volana oktobra izao. Koa satria volana vaovao no diavintsika, lohahevitra vaovao indray no banjintsika mandritra ity volana oktobra ity, dia ny lohahevitra manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Mirosoa amin'ny finoana masina. Io manarisika ry havako malala ka ny Isaia 2:20 no iderahantsika an'Andriamanitra. Isaia 2:20 ny andininy voalohany ary dia miampita amin'ny andininy 9 sy ny andininy 10. Isaia 2:20 ny andininy voalohany 9, 10 ary arian'izay ny hira 4:12 ny andininy voalohany sy ny 10. Manasa antsika rehetra ry havana hitsangana hanome voninahitra an'Andriamanitra. Isaia 2:20 ny andininy voalohany 9, 10 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy angina aho noho ny amin'ny Ziona, ary tsy tsaha miteny aho noho ny amin'ny Jerosalema, mandrapiposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava ary ny famonjena azy tahaka ny fanilo mirehitra. Efa nanendry mpiambina hoe ny amboniny mandanao aho Jerosalema, ko mandrakarivana andro na alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianareo izay pampahatsiaro an'i Jehova, aza mitsahatra ary aza mamela azy hitsahatra mandra-panao ny an'i Jerosalema ho mafiorina sy ho deraina amin'ny tany. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay any an-danitro, ray sy zanaka ary fanahy masina. Ianao ny mpamorona sy mpanavotra anay ary mpanamasina anay. Koa misaotra anao zahay, mideranao, mankalaza anao, no ny fitahinao, ny fitantananao sy ny fiarovanao anay teo ampamakivakiana iny volana septambra lasa iny. Misaotra anao zay fa velona trapamonjena mbola omenao indray izao volana vaovao volana oktobra izao. Misaotra anao izahay fa tsy mangina ianao, mitaona sy miantso anay hiroso amin'ny finoana masina. Koa ankehitriny ary tafavory eto anatrehanao zay Andriamanitro, tonga soa ato an-tranonao, no taminao tokoa ka voataona, no samborinao ka resinao, ka dia akasitra anay somena voninahitra ny anaranao masina. Mangataka anao ary zay Tompo, hamasiny izao fotoana izao
hamasiny koa izahay tsiraray avy ka ho tsapanay tokoa ane fa te hanao zavabaovao amin'ny fiainanay ianao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo lohan'ny fiangonana, tompo sy mpamonjy anay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra izay arahan'ny vavaka fifonana no anaovantsika ny hira fa 453 ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Manambara ny sitrapony amintsika Andriamanitra. Hoy ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika amin'ity anio ity: fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoana masina indrindra, ka mivavaha amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'irao fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany indray amin'irao fo amin'ny tahotra ka mankala na dia ny akanjo voapentipenty ny nofo aza. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny voren'izy. Amen. Tsy mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havako malala. Betsaka ny fahalemena, ny fahadisoana, ny fahotana izay vitantsika. Andeharsika ankehitriny, iondrika mpanetreteny eo anatrehan'Andriamanitra, iakeny fahotantsika. Aoka ny fotsika tsiraray avy, samy anaraka izao tonim-bavaka izao. Hivavaka isika. Andriamanitra raitsy toa, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra. Indreto izay miondrika mpanetretena eto ampototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao. Mandinika ny tenanay, ny fahalemenay, ny fahadisoana sy ny fahotana vitanay. Koa mamelay eloko Andriamanitra, sasao amin'ny rahasoan'i Jesosy Kristy izahay, diovy mba ho afa-pahotana, amasino amin'ny fanahinao masina, mba hitoetra ho tena zanakao tokoa. Fantatray fa tsy avy antso ny marina ianao, fa ny mpanota hibebaka. Ary hoy koa ny teninao izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy izany no mahazo famindrampo. Meloka eo anatrehanao izay Andriamanitra, mibaboka aminao no ny fahotana vitanay, ko mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Matoky ny fitiavanao izay Jesosy, fa ianao izay efa nahafoy ny ainao, nandatsaka ny ranao teo ambony azo fijaliana, no anangana na indray, hamela ny elokay, hanamasina anay. Ho dia atolotra ianao ny saotra sy ny dery, ny aja sy ny voninahitra, fa mba homeo anay kosa Tompo ny famindram-po sy ny famelan-keloka. Amen. Amen.
Tianao Andriamanitra rahavana, tsy mamaly anao araka ny abetsaky ny fahotana vitanao izy, fa mamindra fo aminao ary mamela ny elokao. Mitsangana ary raiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy ny Tompo Andriamanitra, indray mpimaso-monja no nahafoizako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetan'ny fahatezerako ny nanafenako ny tavako taminao indray mpimaso-monja, fa amin'ny famindram-po mandrakizay no amindrako fo aminao, hoy Jehova mpanavotra anao. Koa voavela ny elokao noho ny anarany masina, mederan'ny Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain-jeva-ela ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Iarahantsika manonona izao ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy janany lahy tokana tompontsika, izay toritoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijala ary navaka Ponty Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, midina tany Afianasita, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any avy tsara ny vela sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana masina, famelan-keloka, fisanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Petraka ianareo. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, tonga amin'ny fotoana ho an'ny tanora sy ny ankizy sika, koa aoka sika hivavaka. Ray eo, misaotra anao nanome anay ity fotoana ity, andrenesanay ny teninao. Ny fanahinao masina ny taridalana anay amin'izany. Misaotra Jesosy. Amen. Raisy ny baibolinareo ao amin'ny Exodosy toko faha 14, andininy faha 12 tapany B. Exodosy toko faha 14, andininy faha 12 tapany B. Amin'ny anaran'ny Tompo, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Nisy ankizivavy iray antsoina hoe Niry. Efa intelo izy no nanala fanadinana baccalauréat fa tsy nety afaka mihitsy. Tena kivy sady nalahelo mafy hoe fa maninona mihitsy ary aho no tsy mety afaka fanadinana. Kivy ketraka izy ary nanapa-kevitra hoe tsy hanao kilasy famararana intsony ary tsy hanala fanadinana intsony. Indray alahady nandeha niangona toy ny fanao ny Niry dia nareny toriteny tao am-piangonana, nanamafy hoe fady na koa hoe tsy azo atao ny mihemitra. Nampahery azy ny fahenoana io tenin'Andriamanitra manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso.
nahazo hery ny niry ka nandroso indray niverina ny anatra ary afaka fanadinana somatsara sady nahazo isam-bony mihitsy izy. Dia toy izany koa isika rakizy rehefa manara-dian'i Jesosy Kristy na inona olana na zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia asa donoina fa i Jesosy dia eo anoloantsika mandrakariva. I Jesosy dia miaraka amintsika hatrany sy manome hery ary mitari-dalana antsika ka tsy tokony atahotra na ho kivo izany ka hitoeny hoe hijanona na hiemotra aho. Andao ary hamafisina indray ny finoantsika an'i Jesosy Kristy ka ho mora amintsika ny handroso sy hanatanteraka ny baikon'Andriamanitra. Toy ilay teny novakintsika tao amin'ny Eksôdôsy 4:12 andininy 5:15 tapany B manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Izao dia ataontsika ny hira 7:30 andininy 1. Mbola hivavaka isika. Misaotra Jesosy no ity fotoana nomenao an'ny tanora sy ny ankizy ity. Aingane ny teninao hanampy ka handroso hatrany amin'ny fanarahananao amin'ny fiainana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Alomerapantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary dia manolotra ny raharaha tonga eto am-pelantananay. Ny raharaha avy any ivelany dia avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana fitandremana Mboapary Jerosalema vaovao. Misaotra an'Andriamanitra izahay ary dia misaotra indrindra ihany koa ny mpitandrina sy ny fiangonana FJKM Trano Vato Faravohitra tamin'ny ezaka rehetra fifanohanana sy fifanampiana fanarenana ny fiangonana ka dia nanolorany ny FJKM Mboapary Jerosalema vaovao vola mitentina 2 hetsy sy 3 tapitrisa ariary. Manantena hatrany ny tohizan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fiangonana Rotota. Avy amin'ny Anglican Music Institute. Mampafantatra antsika ry havana fa efa misokatra ny sekoly fianarana mozika klasika sy ny mozika ampiangonana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary ny zaza 3 taona manao éveil musical. Raha liana mila fanazavana fanampiny amin'izany ianao ry havana, atsoy ny laharana 034 06 622 01 na koa afaka mitsidika ny pejy Facebook Anglican Music Institute voafetra ny toerana. Izay ihany ny raharantsika avy any ivelany. Izao kosa ny raharantsika eto anatiny. Amin'ity anio ity moa dia fantatsika fa alahady voalohan'ny volana ary ny lohahevitra eo amin'ny percube FJKM dia manao hoe mirosoa amin'ny finoana masina. Alahady andraisana ny fanasan'ny Tompo izany. Ny Tompo fitiavana no Tompo fiambenana mandritra ity volana ity ry havana ary dia mamarana ny toby fifaliana. Anio koa no tanterahana ny vokatra fanaon'ny sampana vondrona fototra laika izay anentanana antsika rehetra amin'ny fanohanana azy ireo. Amin'ny alahady isaky ny alahady zany dia isy fanompoam-pivavahana indroa manomboka izao dia ny amin'ny 7 ora sy ny amin'ny 10 ora.
Ary araka ny efa niainantsika raha teo koa ry havana dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo indroa ao anatin'ny volana ny alahady voalohany sy ny alahady fahatelo izany. Ilazana ny katekomena fa mianatra izy ireo isaky ny alahady faharoa sy ny alahady fahaefatra amin'ny valora sy sasany. Ny sekoly alahady kosa dia nomboka hianatra amin'ny volana novambra, saingy tsy ny sekoly alahady rehetra fa ny sokajy zatovo sy ny sokajy olon-dehibe. Ilazana isika fa isy ny fiheveran-drarahan'ny fiangonana amin'ny sabotsy fahaefatra amby 20 ny volana oktobra izao. Ny tosafia dia manohy ny fiaraha-mivavaka amin'ny andavanandro na koa amin'ny fotoana manokana izay faritan'izy ireo. Mahakasika ny fanompoam-pivavahana isan'alahady ry havana dia tsy misy intsony ny fizarana tike ny asabotsy. Avy hatrany dia mamonjy aty am-piangonana isika mpianakavin'ny finoana zany ny alahady, fa misy kosa ny fizarana numero eo ampidirana ny alahady maraina. Ilazana isika fa ny fanompoam-pivavahana ampitaindavitra amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube dia tsy handeha isan-kerinandro intsony fa indray mandeha isam-bolana ho an'ny fanompoam-pivavahana alahady voalohany zany, ary tsy mandeha amin'io alahady io fa alefa amin'ny andavanandro. Fanamasinana fanambadiana. Andriamantora Andrenaly Lucien Aimé mivady, Andriamantora Kotoarivo Lucien Dimby mivady, Ramatora Zaiarso Clotilde, Andriamantora Mahery Jauna Janirina, Ramatora Kotomalala Sylvie, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny Zafiny zanany, Rakotoarivo Kevin Andry Maholy sy Mahery Jauna Andoniaina. Atao zany eto amin'ny FJKM Trano Vato Faravohitra, asabotsy 10 oktobra amin'ny 10 ora maraina. Ity dia fiantsona fahatelo. Rakim-pisaorana no amaranana zao raharaha zao. Valopy anankiroa, ny voalohany misoratra mivaky toy izao: misaora ny Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaotra Tompo, efa novalianao vavaka izahay ka nahazo asa soma tsara ny zanakay. Dia eo ambany fahasoavanao hatrany anie ny fiainanay manontolo. Manotra vola 9 ariary atolotra ho an'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny valopy faharoa kosa dia misy zao soratra izao: vavaka fangataham-pitahiana. Tompo, ampio izahay anampinoana ka tsy banjina, afa-tsy ny fitiavana sy ny fahasoavanao ka mba hahazo fahasalamana feno ary arovanao amin'ny aretina rehetra. Dia manolotra vola 9 ariary ka 2 ariary ho an'ny mpitandrina Andriamampiantso Gersom Daniel, 2 ariary ho Andriamatora Zafitrimo Perlina, 2 ariary ho an'ny mpitandrina Andre Parahasina Rasafindramavo. Izay ry havana andrarahantsika, ny dera sy ny voninahitra dia n'Andriamanitra irery ihany. Amen. Dia manatitra hatrany ny fiarabanantsika rehetra ry havana, manaraka tsy tapaka izao fanompoam-pivavahana izao, miara-miombavaka eto an-tranon'Andriamanitra ihany koa. Araka ny fandaminan'ny fiangonana zany izay efa nambarany tony teo, dia misokatra ny fiangonana asaina isika ho tonga aty an-tranon'Andriamanitra. Tsy misy intsony ny fizarana tike isaky ny asabotsy, fa avy hatranintsika ny alahady maraina na amin'ny 7 na amin'ny 10 dia mamonjy aty am-piangonana. Fa ho fandaminana kosa mialohan'ny hidirantsika ny tranon'Andriamanitra dia numero no zaraina eo am-bavahady. Eo anatrehan'izany ry havana dia tiana no mampita sy manambara ho antsika any amin'ny isan-tokantrano isam-baravarana izay nanaraka tsy tapaka ny fanompoam-pivavahana tamin'ny alalan'ny FB sy ny YouTube, dia manambara amintsika izany fa mitsahatra ny fanompoam-pivavahana amin'ny FB sy ny YouTube isan-kerinandro tsy misy intsony, fa indray mandeha isam-bolana ihany, ka ny fanompoam-pivavahana alahady fandraisana
no ampitaina ny mitsika isatokantrano isam-baravarana tsy ho amin'io alady fandraisana io anefa no andefasana azy fa ny herinandro aorian'io. Dia izay zany no fandaminana vaovao izay napetraka eo tanivon'ny fiangonana Tranovato Faravohitra. Noho izany ry havako, dia tiana ny maneho etona ny fisaorana sy ny fankasitrahana be deaibe izay rehetra ny ara-nanatotosa izao fanompompivavahana izao, ao ny mpitandrina mpiara-miasa, ao ny birao-mpiangonana, ao ny olona sy diakona isaky ny toby tsirairay avy, ary tsy adino isaorana sy akasitrahana be deaibe ianareo teknisianina, nampitany feo, nampitany sary, ny mpitendry zava-maneno, misaotra sy makasitraka indrindra koa anareo amboara-peo eto amin'ny fijekema Tranovato Faravohitra izay tena nanome aina nanafana zany fanompom-pivavahana zany ny tompoany hitahiry atsika mandrakariva amin'ny famindrampo ary dia irositsika hiaina indray ny fanompom-pivavahana aty ampiangonana. Dia ho voninahitr'Andriamanitra izay rehetra vita ary isika kosa hipetraka mandrakariva eo ambany fahasoavan'i Kristy, misaotra indrindra mankasitraka atsika rehetra ry havana malala. Metoy ary ny fanompom-pivavahana ry havana iroso amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao. Ataontsika ny hira fanampy ny fahaenina ny andininy voalohany, hitsangana ny taribavaka sy hamaky ny soratra masina. Iaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra io, tonga eto amin'ny fotoana hamakiana sy hitoriana ny teninao izahay. Mangataka ny fanahinao masina mba hitoetra aminay tsirairay avy, ka hanokatra sy hanazava ny fonay, andraisanay ny hafatrao. Dia masino indrindra koa tompoazan'ny teninao izany, mba hitondra hery sy aina vao ho an'ny fanahinay, ka hamelombelona sy hanamafirona trano ny finoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Exodosy, Exodosy toko 4:20, andininy 5:20 ka hatramin'ny 2:20. Exodosy toko 4:20, raisiny amin'ny andininy 5:20 hatrahatra eo amin'ny 2:20. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: nahoana no nitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ary angao ny tehinao, dia hinjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano, dia andeha hamaky eo afovoan'ny ranomasina mandiny tamin'ny maina ny zanak'Israely. Ary indro izao hanamafy ny fon'ny Egyptianina, ka hiditra nendrika azy izy, dia hankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy mpitaingy-tsovaliny.
dia ho fantatry ny Egiptianina fa izao ny Jehova rehefa ankalazainao noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny kalesiny sy ny mpitaingo tsovaliny. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo anoloan'ny tobiny Israely dia nifindra ka nakeo aoriany, ary ny andro raona nifindra niala teo anoloany dia nijanona teo aoriany, ka tonga teo anelanelan'ny tobiny Egiptianina sy ny tobiny Israely. Dia teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatony izy roa tonta mandritry ny alina. Dia naindry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavahany Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny, ka nataony tamimaina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo avoan'ny ranomasina nandiny tany maina ny zanak'Israely, ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Filazantsara araka ny Jaona toko 7 ny andiny 5:30 ka hatramin'ny 1:70 amin'ny anaran'ny Tompo. Jesosy nandrefa efa noro ahy ny rahalehilahy, ary rehefa nahita azy izy dia nanao hoe, mino zanak'Andriamanitra va ianao? Rahalehilahy namalika nanao hoe, iza moa no izy Tompoko mba hinoko azy? Hoy Jesosy taminy, efa nahita azy ianao, sady izay miresaka aminao izao no izy. Ary hoy izy, Tompoko, mino aho, dia niankohaka teo anatrehany izy. Ary hoy Jesosy, ho fitsarana no nahatongavako amin'izao tontolo izao, mba hahiratra ny tsy mahiratra, ary mba ho tonga jamba kosa ny mahiratra. Ary ny fariseo sasany izay teo aminy no nandray izany dia nanao taminy hoe, izay koa va mba jamba? Hoy Jesosy taminy, raha jamba ianareo dia tsy nanan-keliko, nefa hoy ianareo ankehitriny, mahiratra izahay dia tsy afaka ny helokareo. Epistily nosoratan'i Joda. Ny epistily nosoratan'i Joda andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa tsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy Tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo hoe izy, amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny haratsipanahiny. Ireo no mahatonga fisarana dia olona araka ny nofo ihany, fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsonareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, miandry ny famindram-pony Jesosy Kristy Tompontsika ho fiainana mandrakizay, ary amin'ireo fony sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ny era 7:70 andininy 2 dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia hiara-mitsangana isika. Ni fate se la
Hanapaka mandrakarivo ampontsika tsiraray anyriavana ny fiadanany Kristy. Arak'izay efa hanambaratra eny am-piandohana, mandeha volana vaovao isika kehitriny ary miezaka indray iaina sy fanentana amin'ny loha hevitra manao hoe mandrosoa amin'ny finoana masina. Mandrosoa amin'ny finoana masina. Ny epistiliny Joda ary ndeha ho raisintsika hitondrana ny hafatra sy fampahirezana amin'ity marain'ny alahady ity ry havako malala. Joda izay ho raisintsika manokana dia ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Joda 9:20 hatramin'ny 7:20. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra, ka mivavah ao amin'ny fanahy masina, ary tehirizo ny tenanareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, miandry ny famindram-pon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay. Ary amin'ireo fo ny sasany izay mianahana, ary ny sasany kosa sario amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankalahy na dia ny akanjo voapentipenty ny nofo asa. Amen. Ny epistiliny Joda ry havako malala dia nosoratana maika dia maika ho an'ny fiangonana noho ny fiparitahan'ny fampianaran-diso sy ny fitombon'ny mpampianatra sandoka. Izany hoe niparitaka ny fampianaran-diso sy ny mpampianatra sandoka. Ireo izay ambarany eo amin'ny 9:20 hoe mandehandeha araka ny filanin'ny ara-tsi-panahiny, isy mpaniratsira mahatonga fisarahana. Ary dia efa nisy akony tao amin'ny fiangonana tokoa izany, fa misy miala amin'ny fiangonana, misy miaina amin'ny ara-tsi-panahy, misy miaina amin'ny fitondran-tena tsy mendrika, ka dia maika no nanoratana ity epistiliny Joda ity ho an'ny fiangonana. Ary ny hafatra amin'ny epistiliny Joda, io moa izany tsy misy toko fa dia toko anankiray ihany, dia andininy maromaro. Ary ny hafatra dia tena hafatra mivantana, hafatra mahery vaika ho an'ny fiangonana, mba hahatonga ny fiangonana handray andraikitra haingana, hanohitra mivantana ireny mpampianatra sandoka ireny, hamerina izay efa niala tao amin'ny fiangonana, ampahery izay mbola mitoetra ao anatin'ny fiangonana. Raha namaky ity 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ity isika ry havako, dia misy hafatra roa lehibe avy hatrany ampitaina amintsika fiangonana ankehitriny ihany koa. Ny hafatra voalohany dia ny hoe mandrosoa amin'ny finoana masina. Mandrosoa amin'ny finoana masina. Ary ny hafatra faharoa dia ny hoe manaova asa masina. Mandrosoa amin'ny finoana masina, manaova asa masina. Ao anaty loha hevitra mihitsy sika hoe mandrosoa amin'ny finoana masina. Ka eto amin'ny 9:20 dia hoy ny soratra masina hoe fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra. Mbola miampy fanamafisana izany hoe masina indrindra, satria moa ninona ny Joda ny manoratra toy izany, satria efa mifangaroaro be ihany le fiainam-pivavahana sy fiainan'ny olona, ka tsara tsy mijanona fotsiny eo amin'ny finoana tsotra, fa miditra ary mandroso amin'ny finoana masina indrindra. Ianao koa ry havako, isika fiangonana, ny tompon'andraikitra tsirairay avy eo anivon'ny fiangonana, nomen'Andriamanitra izany baiko izany hoe mandrosoa amin'ny finoana masina indrindra. Haintsika tsara ny dikan'izany hoe mandroso, miala amin'ny toerana anankiray maka amin'ny toerana iray, miala amin'ny toetra ray tsy mety, mandroso amin'ny toetra tsara metimety kokoa. Ary eto dia mandroso ho amin'ny finoana masina indrindra. Mandroso isika. Ary izay raha teo no baiko nomena ny zanak'Isiraely eo amin'ny Eksodosy novakiana teo hoe lazao amin'ny zanak'Isiraely mba handroso, mba hiala amin'ny toerana anankiray ho amin'ny toerana anankiray. No hoe finoana masina izay irosoantsika dia finoana madio tsy misy pentipentina,
feny fahamasinana ary hoe masina ihany koa ny dikany dia voatokana tsy hafangaro na hampiana zavatra hafa, voatokana ho an'i Jesosy Kristy irery ihany. Ka raha mibaiko ahy, mibaiko anao, mibaiko ny kristianina manontolo, mibaiko ny tompona andraikitra isan-tsokajy ny avy ny tenin'Andriamanitra hoe mandro soa amin'ny finoana masina indrindra dia mandro soa amin'ny finoana any Jesosy Kristy irery ihany. Aza fangaroaro zavatra hafa na ampiana zavatra maro isan-karazany ny finoanao, fa tena aoka iainanao ihany koa ilay tononkira mahazatra antsika hoe ahy Jesosy ampy izay, ataovy ampy anao Jesosy Kristy, aza fangaro zavatra maro isan-karazany. Izany ny fomba antsika malagasy, ary mbola misy randran-tarehana amin'izao fotoana hoe mino an'Andriamanitra dia mbola tovozana kely hoe sy ny razana, tsy mila hafangaroaro, tsy mila hampiana zavatra hafa. Ny misionera Riavana raha nanoratra dia nanao izao fanambarana izao mikasika ny finoantsika malagasy, hoy ny misionera hoe tena mazoto mivavaka ny malagasy, fa raha dinihana dia midadasika ny finoany sady mifangaro zavatra maro ary tsy lasa lalina akory. Zany ny finoana malagasy, midadasika sy tao lehibe kanefa mbola hafangarongaro zavatra hafa ary tsy lasa lalina akory. Fotoana zao iainantsika izao ry havana, tena ametrahantsika tsara ny finoantsika any Jesosy Kristy irery ihany, ataontsika ampy antsika Jesosy Kristy, ary mila miorina latsapaka ao anatintsika zany finoana any Jesosy Kristy izany. Lazao amin'ny zanak'Isiraely mba handroso, lazaina koa isika fiangonana mba tena hiroso amin'ny finoana lalipaka, finoana tsy mifangaro, tsy hampiana na inona na inona any Jesosy Kristy irery ihany. Mandrosontsika ho tonga tian'ny fiangonana ry havana, zava-dehibe ny mandalina ny finoantsika, zava-dehibe ny mitaiza ny finoantsika mba hahatonga antsika tokoa iaina izany finoana masina indrindra izany. Faharoa ry havako malala, manaova asa masina, manaova asa masina. Miroso zany tsika ho amin'ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany, finoana lalipaka, tsy haroaron zavatra hafa, tsy hampipina zavatra hafa, ary dia anao asa masina ihany koa isika, anao asa vavolombelona isika. Betsaka ny asa azontsika ijoroana vavolombelona eo anivon'ny fiangonana, fa zay voafaritra manokana eto amin'ity Joda 20 ka hatramin'ny 7 ity dia ny asa tafika masina, famonjena ny hafa, famerenana ny olona ao amin'ny fiangonana, tafika masina, hitaomana ny olona hitoetra tsara ao amin'ny Kristy. Zay no ambarany eto amin'ny 2 sy 7. Ary amin'ireo fony sasany izay mihanana, ny sasany kosa zareo amin'ny afo ny famonjy azy, ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankahala na dia ny akanjo voapentipentiny nofo azy. Manolotra antsika fiangonana ny paikady hamerenana ny olona indray aty am-piangonana. Amin'izao vanim-potoana dia avintsika izao, hampaherezana nefa ao anatin'ny fiangonana, hitaomana ny hafa hitoetra tsara amin'ny Kristy. Manolotra zany paikady zany ny epistily nosoratan'ny Joda eto. Amin'ireo fony sasany izay mihanana, zay zany paikady anankiray voalohany, tena hoe aneho fitiavana ny olona, aneho famindram-po, ary tena fitaomana ny olona mihitsy zany, tsy amin'ny teny mahery, tsy amin'ny fahasiahana, fa amin'ny fitiavana, amin'ny indrafo ny taomana ny olona, tsy amin'ny disadisa na amin'ny ady. Zay moa ny dika teny eto hoe ery ambany ery hoe raha misy miady aminareo, zany hoe raha misy manana olana amintsika, mpianakavy ny finoana, alamino zany, mandefera, famindram-po, fitiavana, hitaomana azy ireny hiverina ao anatin'ny fiangonana. Ho antsika sampana, ho antsika fikambanana, maro ihany koa no mety mbola varimbariana
teo ny zavatsarotra sy ny fitsapana nandalo tamintsika. Ilaina ny mampanjaka ny fandeferana, ilaina ny mampanjaka ny fitiavana, ny famondram-po hitaomana ny olona, hitaomana ny namana, ao anatin'ny sampana, ao anatin'ny fikambanana, hiverina ao anatin'ny fiangonana. Zay ny paikady anankiray. Ny paikady faharoa dia ny hoe ny sasany kosa sario amin'ny afo no famonjy azy, zany hoe ataovy mahery vaika kokoa, aoka tsy petrapetraka fa tena hiezaka amin'ny fomba matotra, ny fomba enjakenjana kokoa, hisarieny, hitaomana an'ireny olona ireny. Fa misy tokoa tsy hoe manadino fotsiny fiangonana, fa efa lasa mibriko any fomba n'izao tontolo izao, lasa mibriko any fivavahana hafahafa maro isan-karazany. Tena mila manao ezaka ny fiangonana, mila manao ezaka ny tompona andraikitra tsiraray avy, mitarika sy mitaona, mandresy lahatra azy ireny, hiverina indray ao amin'ny Kristy, hiverina indray ao amin'ny fiangonana. Paikady fahatelo ry havana, ary ny sasany kosa indray amin'irao fo amin'ny tahotra ka mankalahy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy. Atolotry ny epistiliny Joda ho antsika ny paikady rehetra hitaomana ny olona, hiverina ao amin'ny Kristy, hiverina ato amin'ny fiangonana. Eo zany ny fitiavana sy ny famondram-po, eo ny fomba matotra sy mahery vaika kokoa. Fa ty anankiray fahatelo ity tsy mila manatona azy akory, tsy mila miteny aminy akory, tsy mila mandeha any amin'ny sasany akory, fa izao mijoroy ianao amin'ny toe-panahy mendrika, mahamendrika ny kristianina. Aoka ho ankalainao na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy, fa rehefa mijoro amin'ny fahamasinana ianao, mijoro amin'ny toe-panahy mendrika ianao, mijoro amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ianao, ka hitany sasany, hitany hafa, dia ampy handresy lahatra azy. Hanatona ny Kristy zany, hanatona ny fiangonana zany. Zao vanim-potoana dia avintsika izao ry havako malala, dia vanim-potoana tokoa hamerenana ny olona indray ao anivon'ny fiangonana, ampaherezana ny olona hiorina tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Ka dia natolotra Andriamanitra ho antsika ny fiadiana, hiezaka isika hanatanteraka izany, aneo fitiavana, aneo famondram-po, hitaona sy hanao izay ahatonga ny namantsika, hitaona azy ireny ampitiavana ho ao amin'ny Kristy, ho eo anatrehan'Andriamanitra, ho tonga ty amin'ny fiangonana. Ao ihany koa anefa izay tena hita fa diso lalana sy mibriko, mampianatra antsika ny soratra masina, hitaona azy ireny, hijery izay fomba matotra, fomba metimety kokoa, azahoana mandresy lahatra sy mitaona azy ireny ho ao amin'ny fiangonana. Ary indrindra fotoana zao fiaraha-mivavaka eo anivon'ny fiangonana, fiainantsika ny fiainana maha-kristianina, anehoantsika toe-panahy mendrika, fitondran-tena masina mba handresy lahatra ny hafa, hanatona an' Jesosy Kristy. Eto mpamaranana ry havana, mibaiko antsika ny tenin'Andriamanitra, mandrosoa isika, mila mandroso isika, na dia eo aza ny fahasarotana tahaka ny fiainan'ny zanak'Isiraely raha nivoaka tany Egipta, mbola manenjika azy ny Egiptianina, ary ranomasimbe manjepijepy ny eo alohany. Tsy mila mianany sika, tsy mila matahotra tsika, fa fotoana anehoana ny finoana masina indrindra zao. Na dia hoe efa somary tafavoaka ny Covid-19 sika, ohatra mbola manarakaraka ao ihany izy, ary atahorana hiverina toy ny tany Frantsa. Avy eo indray ny apito sy ny hoavy mbola tsy fantatra, anahoana ny asa, anahoana ny fiainana, anahoana ny fianarana, na izany aza ny misy atsika. Zao ny baiko atsika hoe mandroso, ndeha androso isika, fa momba atsika, mitarika atsika lay Andriamanitra izay efa niantso sy ny fidy atsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra ny fanahy masina, hampandroso atsika. Amen.
Hivavaka isika. Re Jesosy Kristy Tompony finoanay sy mpanefa azy io, mivavaka aminao zay mangataka aminao, ampioreniny ny finoanay, ampitomboy ny finoanay mba tsy ho levony, ary omeo anay ny herin'ny fanahinao masina, azahoanay mampahery ny havanay. Mivavaka aminao izahay, ho an'ny tompon'andraikitra tsiraray avy eto anivon'ny fiangonanao, ny sampany, sampanasa, ny asa, ny toby isa tokony avy. Mangataka aminao zay Andriamanitro, mba hiasan'ny fanahinao masina, androsoanay tokoa amin'ny finoana masina indrindra, hiasanay ny asanao Andriamanitra. Mivavaka izahay ny amin'ny fandaminana ny fiainan'ny fiangonana ho amin'izao 3 volana farany amin'ity taona 2024 ity izao, ny fibanjinana ihany koa ny taona 2024. Andriamanitro, meo anay ny hery androso fa tsy hanany eo anatrehany zava-misy maro. Mivavaka aminao izahay ho an'ny tokantrano tsiraray avy, ny ankohonana sy ny fianakaviana, ampaherezo amin'ny finoana sy ny fivavahana izy ireny Andriamanitro. Tafio hery tanjaka fahasalamana, ka arovy amin'ny aretina, arovy amin'ny asany ratsy rehetra. Mivavaka aminao izahay ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny filohan'ny FJKM sy ny birao foibe, ny mpiandraikitra foibe, ny mpiasa iombonana rehetra, ny presida sinodaly, ny sinodam-paharitany manontolo, ny mpitandrina sy ny fiangonana manerana ny sahan'ny FJKM na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina. Hiasa amin'izy ireny tsiraray avy eny ny fanahinao masina, iorenany ny finoana, anaovana ny asa masina ho fijoroana vavolombelonao. Mivavaka izahay ho an'ity firenena ity, mangataka aminao zay Jesosy, ny asa fitoriana ny filazany tsara rehetra atao eto amin'ity firenena ity ane, dia ho tahinao sy ho amasininao mba tena anjakany Jesosy Kristy tokoa eto Madagasikara. Dia matoky izahay Tompo, fa tahaka izay efa niarovanao anay, nitahinao anay tamin'ny lasa, no mbola hitahinao sy arovanao anay anio ampitso ary mandrakizay mandrakizay. Nivavakay dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary farananay amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, no tonga ny fanjakana, atao any izy sitraponao, ety an-tany tahaka ny letasy, eo ny miana sa ary mamelana ary namelana izy ny taminy, sy mitondra ny fakapana, manafana imasy, atao fanjakana sy ny Ny era 734 teo apetraka ny tsodrano. Aoka hiara-mitsangana isika. Ho tanteraka aminareo rehetra ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy
ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo, ny fahasoavanany ho amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona, ko mandehana amin'ny fiadanany tomponareo. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.